falmiaravatsika aby. Miaravatsika rehetrarehetra aloha tra nahavitany krismasy tratry ny taona vaovao. Ingany mba ho tao pahombiaza na ho an'ny tsirairay ho an'ny firenena mairay manontolo ty taona 2024 fanambarana na azo lasaina ihany koa mety hoe fanenjehana mihitsy azy ataon'olona mahakasika ny gouvernemanta misy am'izao fotoana zao, indrindra ny mahakasika an'ireo matokaranisy de mba tiako ny mitondra ny fomba fijeriko zany. Voalohany aloha de efa nolazaiko fa tsy afaka hisarana gouvernemanta na ministra indrindra prime ministre ny fotoana roa volana. Zay aloha tokony hazava tsara zany zay, indrindra eo anatrehan'ny hoe havesatry ny zavatra mila vahana zany, mavesatra le zavatra vahana ka ny filazan'ny olona hoe tsy mahavita azy eo ana ny gouvernement eo tokony horavana, indrindra andriamatoa prime ministre de tsy fitiavana fotsiny zao ny fahatako anazy. Tsy misy fanadiadiana fanaovana analizy mahakasika na hoe ny fiainam-pirenena afa-tsy ny hoe alao teo fotsiny zany. Zay aloha ny zavatra tiako apetraka zany zay. Zaho tao anatina vanim-potoana roa volana zay de nahita ny fanerasera tamin'ny gouvernemanta de nahita fa misy ny finiavana hamahan'ny olana, misy ny finiavana hitady ny vahaolana. Zay aloha zany zavatra hitako, ary ka izay fomba fahitako anazy zay de zaho mino fa mahasoa ny firenena ny fanohizan'ny gouvernemanta ny asany amin'ny ezaka zavatra efa natomboky izy ireo. Zay ka ho an'ny olona zay miteny hoe tokony alaina andriamatoa prime ministre, tsy de misy zavatra mitombona afa-tsy ny hoe alaivitreo ny asany no atao amin'ny maha prime ministre. Tsy voatery hoe mity ny olona tena lazaina fa nitono, tsy voatery hoan'izay zany, ka ny asa ataony no hisarana an'le olona zany. Zay ny tena zavatra lehibe de lehibe. Ary ato resaka amitsika malagasy fa raha ohatra ka hoe toesaina maimaika io ihany no hoentsika hanarenana ny firenena de tsy zavatra ho voarina zany eto amin'ny firenena eto. Zay aloha zany zay oka tsy hotaritin'olona amina zavatra sahala am'izany etsika toesaina maimaika zany, ary hoentin'olo amina zavatra fanambarana politisienina fotsiny, fa aoka sika hisara amin'ny zavatra tena ataon'le olona. Zaho mahadepitena ahy de mahita misy finiavana, misy volonté ataon'ny gouvernemanta, ataon'ny andriamatoa prime ministre. Mahita an'izay zay hitako. Aho zao
miaina aty ambanivohitra. De hitako zany fa voatazona zany zao ohatra ny fandriam-pahalemana. Teo aloha teo de nanana hiady be lehibe ny olona, fa voatazona nisy ezaka natao zany. Zava-dehibe zany raha tsy voatazona ny fandriam-pahalemana. Raha ny eritreritry ny olona tao amin'ny vanim-potoana hoe misy fivan'ny fitondram-panjakana misy toe-tsaina tady ho nanararaotra, kanefa de voatazona ny fandriam-pahalemana milamina ny tany zao. Zay ataoko ezaka lehibe zany zay ny olona mipetraka tsy mijery afa-tsy ny hoe ao Antananarivo fotsiny zany de tsy mahalala an'izay, tsy mahalala an'izay zavatra zay. Misy asa zany atao hoe efa natomboka ohatra zany zao famboarana lalana, de mitohy zany zay amizao, mitohy misy ezaka na atao zany zay asa zay no atao mitohy, na misy asa hafa koa de mitohy zay asa zay zany. Zay zany izy. Ny haino ny fanambarana fandarana manokana natao n'Andriamatoa Prime Ministre tamin'ny haino amanjery, tamin'ny télévision, tamina radio. De mbola agnamafisako zany ny hoe ny finiavan'Andriamatoa Prime Ministre hampafantatra ny malagasy ny fomba fiasany, ny finiavany hitady vahaolana amin'ny fagnarenana ny firenena. Misaotra Andriamatoa Prime Ministre aho tamin'ireo fanazavana be dia be nataony, natana zany fa hoe misy finiavana hanarina ny tsy mety na eo amina fomba fiasa na amina asa mivatana zany. Zay. Ka tsy fantatro ny antony mahatonga ny olona, fantatra moa zany le olona milaza hoe tokony alaina Andriamatoa Prime Ministre, tsy mahavita azy ny gouvernemanta. Zay. Aho zao de afaka milaza eto hoe misy ezaka zany ataon'ny fitondram-panjakana, hoe misy faritra maromaro zao ezaka nataon'ny ministeran'ny fampianarana. Zay ataoko hoe zavatra tena mampalahelo mihitsy hoe mikaikaiky amin'ny jifisierin'ny table banc. De misy faritra maromaro zao eto Madagasikara voatraratindreo volana zay de fa nahazo table banc be dia be ny Cisco. Zay zavatra na anisany nanaitra anay zany hoe ay moa misy an'ireto table banc reto, nahoana ny tsy zaraina reto table banc reto. Asa ataon'Andriamatoa Prime Ministre zany, asa nataon'ny ministra zany. Ahoana ny ilazana fa tsy miasa ny fitondram-panjakana, miasa ny fitondram-panjakana. Misy koa zao ezaka ataon'ny ministera sasany, ohatra mahasalazay koa zao amin'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy fanay manokana zao misy fitarainana mahakasika ny raharahan'ny fahasalamana, de amizao aho miteny zao de eo andalana zany ho voavahy io problema io zany zao. Zay zany kanefa zavatra hitanay maso zany iainanay zany zay. Matoa magnatanteraka andreo ministra reo de misy directive mazava avy amin'Andriamatoa Prime Ministre zany. Zay. Ka le filazana hoe tsy miasa ny Prime Ministre, mila laina ny Prime Ministre, de politika politicienne fotsiny zao. Zay. Ary tsy mampandroso firenena.
ny fanarenana firenena tsy jugevana amina toesaigna sahala am'izany fa jugevana amina asa atao fa tsy hoe ty sala am'izao tsy de tiako ty de miteny fotsiny aho salasala am'izay ka agnay zany andriamatoa prime ministre ianareo membre ny gouvernement tatohizo ny asa ataonareo za tsy milaza ho vitable ny zavatra rehetra fa zahay mahita hoe misy finiavana ianareo zay hitanay maso zany zay misy finiavana ary efa mihita hoe raha tohizo anareo finiavana ataonareo reo a de hahitana vokatra zay ka tsy tokony avela ho tohizana zany zay zany a ny zavatra tianay apetraka ka anay manampy anao ngay andriamatoa prime ministre aza kivy amin'ny famendrofendroana mety ataon'ny olona manao politicienne zay fa zay a député Solombavambahoaka de mahita fa misy zavatra azo afahanay milaza fa tokony tohizana satria tao anatin'izay vanim-potoana ro volana ny ratsika zay de nahitanay fa hoe misy volonté misy finiavana ary efa misy hitanay maso ahitana vokatra ka izay zany a no tohizanay aveliko eto a fa asa nataon'ny fitondram-panjakana ray manontolo ary tafiditra agnatin'izay andriamatoa prime ministre ny gouvernementa ny ministre ny vola tsisy ny eritreritrany teto hoe ho azo atao no mampitombo ny karaman'ny mpiasa-panjakana tsy misy ny eritreritra hoe ho voavaha ny zavatra tena nampijaly ny mpiasa-panjakana indrindra ny mpampianatra de ahoana moa nilazany anareo zay miteny fa tsy miasa ny fitondram-panjakana tsy misy fanovana hoe tsy misy zavatra hita maso misy fanovana mitsy ngamareo mikipy zay satria raha ny zavatra nisy de hoe tsara no tena tsy azo atao mitsy ohatra hoe mijery ny karaman'ny mpiasa-panjakana tsy azo natao mihitsy a ny fanasarana ohatra hoe ny fanomezana vola telo hetsy ray alina sy telo hetsy ary efa nandray an'izay ny mpiasa-panjakana de zany ve de olazaina fa tsy manao ninina zany a ka tamin'ny fotoana ny fanarasaranay tamin'ny mambana ny gouvernementa de natanay zavatra be de be ary na de mahery vaky aza ny teny zay nataonay député de mihaino reo ary nandray an'izay ho fanasarana raha ohatra misy fanasarana tokony atao fanarenana ka zay zavatra rerahanay tamin'ny gouvernementa zay de natanay hoe zava-dehibe ny hanohizan'ireo ny asa ataony zay ngambany no zavatra tianay apetraka ny tena managnako anazy de zay aoka tsika vahoaka malagasy tsisy fahagagana zany eto hoe misy mpanao politika amy teny hoe tsy mety io de zay no hahavoariny ny firenetsika ty tsy salandrany fa tsy maintsy misy asa tao misy fandalignana tao misy fandinihana tao misy ny asa tonga de azo atomboka de misy ny asa ilaina famakafakana tsara zay zany izy ka zay a mahasoa ny firenena ny fanohizan'ny gouvernementa ny asa zay a ny fahatanay anazy a fa raha ohatra tsika mahamaika fotsiny hoe roa volana zay de efa solo koa de milaza amitsika afa vo maika ny sisiny ny nahiarigna eto amin'ny firenetsika eto roa volana zany tsy afahana manao zavatra nefa tao anaty zany izy tao anaty roa volana zay de efa nahita ny tegnako manokana fantatrareo tsara zaho olo mahitsy
ka miaya tsy ny zavatra tsy mety de lazaiko fa tsy mety. Fa iaho koa de mba manana expérience tamin'ny fiaignako politika ny fiaignako ary miaigna fitondràna maro aho fa zao misy zavatra tsy maintsy ilana fotoana voazahoana tena vokatra fa sy tantara nefa de ny hoe efa raha ny zavatra tomboka de efa hita hoe misy finiavana zany ka zay ny zavatra zay ataonay zay koa zany ny teny président colonel Michael filohan'ny fanavaozana ny repoblika mba tsy ho rebereben'ny olona amin'ny hoe io tonga de fa tsy mety isarandreo satria vao mainka hampiditra kizo fika fa ny fanohizana ny asan'ny gouvernement aloha de zay amatepitena de hitako hoe tokony tohizana ny asan'izy ireo raha ny zavatra efa mahita mandeha miaingeny no jerevana zany. Zay angambany ny zavatra azonay ambara fa de makahery ary tohizo ny la ny asa zay ataonao andriamato prime ministre fa eto agnay vonina hifanampy anao manohana anao agnay amin'ny ezaka zay ataonao sy ny gouvernement zay tarinao.